manday fiaraba miaraka amin'ny firariantsoa ndraiky tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ity fandahara zao avao toy hiresaky fandraharahana ny resaky riaky tsika atao anatin'ity fandahara toy ato fandraharahana fia izay ataotsika hoe asa mahavelo tokoa ny vokatra baka andranomasina eny zay madame Virginie no vahintsika iresadresaka amitsika ny mahakasika an'izay fandraharahana fia ndao harahantsika ny fandahara mahakasika an'izay faly miarahaba ny fandaharana zao avao eto amin'ny TVS. Ny anarako moa Virginie Gorette, mipetraka eto Ambohitsabo, ny asako mpanangom-bokatra zany hoe collecteur produit de mer. Efa maromaro taona no nanaovana io asa io ary efa manana traikefa bebe kokoa zahay amin'ny resaka fanangonana an'io entana io. Efa maromaro taona no nanaovana io asa io, nanomboka tany amin'ny asa fanaovana kinanga, zany hoe mangalaka vokatra direkta avy any ambanivohitra any amin'ny pêcheur. Amin'izao zany zahay dia efa azo atao hoe mpanangom-bokatra matianina. Ny antony efa mahavoafehy an'ireo lalàna izay mifehy ny fomba fanangonana an'io harenan-dranomasina io. Miala avy any amin'ny mpanjono, mandeha amin'ny vadin'ny mpanjono, miala amin'ny vadin'ny mpanjono, mandeha amin'ireo mpanangom-bokatra madinika zany hoe maraera, avy amin'ny maraera amin'izay izy mandeha aminay collecteur, dia zahay collecteur ny manondrana amin'ireo société izay mpanondrana any ivelany. Manana tanjona lehibe zahay amin'ny asa fanangonana an'io hazandrano io. Voalohany indrindra dia nanangana ny fikambanana aty amin'ny faritra Simo Andrefana. Misy ny établissement Virginie izay eto Ambohitsabo. Misy ny association maro isan-karazany ho an'ireo fikambanam-behivavy rehetra izay mikirakira ny vokatra an-dranomasina. Ireo fikambanam-behivavy mikirakira ny vokatra an-dranomasina ireo zany no nakambana ho réseau anankiray eto Madagasikara, ka eto Toliara ny foiben'io réseau io. Manana région maromaro izay ao anatin'ny 22 régions no efa tafatsangana misy an'io réseau momba ny fikirakirana ny vokatra an-dranomasina io. Ho ny fikambanam-behivavy izay mbola any ambadika any sy tafiditra ao anatin'ny réseau io dia misy ny atao hoe réseau national des femmes de la pêche à Madagascar, zany hoe RENAFEP-MADA, izay niorina tamin'ny 24 octobre 2018 ny nanaovana ny lancement officiel. Manana tanjona lehibe izy io dia ny fampihaonana an'ireo vehivavy mpandraharaha rehetra miresaka momba ny jono aty Madagasikara. Ka miangavy antsika izay mbola sy ao anatin'ny fikambanana mba hiditra ao anatin'ny fikambanana io fa zava-dehibe no kirakiraintsika ao. Ny fiaimpianan'ny fikambanana amin'ny ankapobeny dia mizotra ara-dalàna. Izany hoe sataray no mifehy azy eto Madagasikara. Samy manana ny fomba hoentiny manatanteraka ny traikefa any amin'ny région misy azy tsirairay avy. Ohatra hoe ny région aty Simo Andrefana mikirakira ny vokatra aty Simo Andrefana, ny région Boiny mikirakira ny vokatra ny Boiny. Tsy mitovy anefa ireo produit kirakirain'ireo, dia afaka mifanampy ara-dalàna zahay rehefa misy commande tratrarina hoe misy société anankiray mpanondrana any ivelany mitady vokatra complet ohatra, dia zahay aty Simo Andrefana ohatra manondrana ny vokatra anankiray, zareo any Boina manome vokatra anankiray, ohatran'izay koa zareo any Fianarantsoa. Ny ao Fianarantsoa marina fa tsisy ranomasina, eau douce zany no amin'izareo any dia mamokatra trondro ara-dalàna zareo toy ny talapia sy ny sisa sy ny sisa. Ny fomba fikirakirana ny vokatra dia arakaraky ny commande ny client no afahanay manenjika ny fanomezana ny fahafahana ny client zany. Fa ny vokatra rehetra izay avorinay kosany dia tsy maintsy ahitanay lalana hivoahany. Tsy misy zany vokatra tokony tsy ho lafo na tokony tsy ho letaky laha mbo Toliara etoa. Lafa tsy alan'ireo société mpanondrana ny velany dia mandeha ampihinana andavanandro, ka tsy misy vokatra tokony tsy ho lany zany laha mbo amintsika Toliara etoa. Ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ny resaka fermeture na fanidina ny vokatra an-dranomasina dia mizotra ara-dalàna, satria io fanakatonana an'io jono io dia tsy avy amin'ny fanjakana irery ihany fa avy amin'ny mpanjono madinika no miara-mikaondoha zany
miaraka amin'ireo mpitondra lehibe avy any ambony hoe inona ny tokony ataosika, inona ny tokony afahantsika hagnatanteraka na hampitombo bebe kokoa an'ireo vokatra an-dranomasina reo sy maintsy hazaina ny fotoagna hoe magnatody izy amin'ny periody manahaka an'izao. Dia efa misy zany fikambanana mikirakira an'izay manokana miaraka amin'ireo ONG, miaraka amin'ireo partenaire isan-karazany, Blue Venture sy ny sisa dia regny miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana dia mifampikaondoha miaraka ireo dia afaka manao hoe mametra ny daty hoe hatreto sika mihidy iny ohatran'izao. Amin'iregny koa zany efa misy fepetra raisina hoe raha ohatra ka misy ny mandika lalàna dia tsy maintsy miandry an'izay sazy izay. Efa fantany be sy ny maro izay raha zay. Mitovy amin'ny asa rehetra. Ny antony misy fotoana tsy maintsy misy ny atao hoe mahazo, misy fotoana misy ny atao hoe maty antoka, arakaraka ny fomba fitondranao ny asanao sy arakaraka ny toe-zava-misy iaignatsika eto amin'ny firenena koa no mahatonga an'ireo mpandraharaha reo hoe mikatso na mandeha ara-dalàna ny asany. Efa miezaka zany zahay manome fahafahapo ny filan'ireo mpanjifa, zany hoe sy mipetraka fotsiny zany zahay hoe alaina ny vokatra dia tsy maintsy amenandreo. Indraindray zany ny mpanjifa mitady hoe zahay mila poisson fumé na thon io na gros poisson io, indraindray zahay mila filet de poisson dia zahay fikambanana ato amin'ny établissement Virginie zany manao an'izay transformation na produit zay, surtout eo amin'ny resaky poisson. Manao poisson fumé zahay arakarak'izay poisson tadiavinareo na thon na karanga na espadon arakaraky ny filan'ny client. Dia manao koa zahay filet de poisson, manao zahay boulette de poisson arakaraky ny filan'ny client zany no afahanay manodina hoe izao ny anaovana ny transformation produit. Eto zao dia misaotra ny mpanao fandaharana zao avao mametra beloma ho antsika rehetra mpijery. Misaotra manokana ny message wa Saint-Ambroise na Jo ny kirakira ny fandaharana zao avao. Misaotra be. Raha misy fampitadiavana na misy mahafantatra dia 034 81 596 00. Zay ndraiky ny fandahara azoko naroso anao tamin'ity androany itoy tompoko lazy tompoko vavy. Isaroko bevata nareo zay nanaraky izany hatramin'ny farany. Tsy atao halino koa nareo zay nanaraky ny fandahara atao anatin'ny tambanjotsa serasera, Facebook, YouTube. Zay anarahanao mivantana n'izany fandaharana zao avao zay. Voaray aby ny sosokevitry avy aminareo mpijanjy, mpanenty an'itoy fandahara toy. Inona fa hanatsarana ny fandaharana izany rehetra izany, manome fotoana anareo zahay ho amin'ny manaraka indray miezaky zahay eto amin'ny fandaharana hanolotra zava-baovao mahakasika ny tanàna ny Toliara ity, mametraka ny veloma mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray. Tongo lasy tompoko vavy.